Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Io mombavako tsika tompo. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, reto indray ny navotanao miompanahy, manondrika ny lohanay manoloana ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Matsiaro ny tantananao anay izay tamin'ny aloko ny fahafatesana iny, fotoana izay tsy natsirovanay ny tenanay, nefa dia teo ianao, miay anay ianao, hitantananay ianao, ary dinimeno maraina vaovao indray. Ao anatin'ny tanjaka, ao anatin'ny hery, afaka miteny, afaka mijery, afaka mihetsika. Dia matsiaro tokoa ny hiram-panao salamo hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Ataona tokoa ny fanadinona ny fitahianao sy ny fahatsaranao izay nitondranao anay hatramin'izay. Sotranao feno izay. Sotra betsaka Jesosy, ary izany indrindra ny mbola anatonana ianao ankehitriny angatranay famelan-keloka ny amin'izay rehetra vita foana. Fa mazana nge mba te hiezaka ihany ianao ny tsara, fa ny ratsy ihany no ataonay, dia izany no angatanay famindrapo. Raha iaona aminao manko masina loatra ianao, dia raha mba mino famindrapo izay, dia tena mba hitantavanao amin'izao fotoana izay mba natokanay handrenesana ny feonao izao. Ka nitabataba ny Satana, nitabataba an'izao tontolo izao, izay korotana rehetra manodikodina ao anatin'ny sainy ao, dia didina tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Fa ilay fahanginana, ilay fahatserovan-tena, ilay fitadiana ny fitiavanao anay no ibahana ato anatinay Jesosy. Ka hitenenanay indray hoe, raha eo mitenena fa vonona iainao anao reto zanakao. Dia misaotra betsaka Jesosy eo, misaotra Tompo, mino sady aho fa efa norakofanao ny fanahinao ny tsirairay, handray ny hafatrao, ka tsy verina any aminao ny teny izay nafafy aho, raha tsy efa namoto, nanasitrana, ary nanavao ny olonao ho eo ampelantananao. Atolotrainao ny dera sy ny anjara voninahitra, anao izany hatramin'ny voalohany, dia mbola anao mandrakizay. Fa mbe ao anay kosa ny hery azahoanay mandinika ny teny izay afafinao aminay. Saotra Tompo, aleloia, amen. Dia ampitiavana tandriavana no anonana ny fahasoavana mampiadanana avy aminao, avy amin'Andriamanitra ray, sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ho aminareo isanandro any ny fitiavany, ary toetra mandrakizay ny fiarovany antsika amin'izao ady lavitra izay ho tanterahantsika izao. Ny afatry ny Tompo amiko sy aminao ary dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela 4:30, 4:20 ka hatramin'ny 2:30. Ezekela 4:30, 4:20 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dio fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, fa omeko ny nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Arona amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izao Andriamanitrareo. Ary vonjeko ho afaka amin'ny falotonareo rehetra ianareo, ary atsoiko sy ataoko vokatra ny tany, mpivady, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny sa, mba tsy voalatsa ny jentilisa
amin'ny mosary intsony ianareo. Dia ho tsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanaonareo tsy nentinareo, ka dia ho rarikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahatsoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, ho Jehovah Tompo. Aoko fantatrareo izany, ho menara sy mangaizy ianareo noho ny lalanareo ry taranak'Israely. Amen. Izany teny mamizany ry havana no intsenan'i Jesosy ianao amin'izao maraina izao. Ho vatsy entinao hamakivaky ny tolo androany miaraka aminy. Ary minao fa karazan'izany teny izany no tiantsika ho renesina foana isaky ny vao misokatra ny masontsika. Ary izay no ilazana hoe tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Ny olona tokoa mantsy raha vao manomboka marikoriko sy matsiaro faratsinany amin'ny zavatra iray, dia ho afaka amin'izay marikoriko azy izany izy. Fa raha mbola izy mihitsy no ilay mbola mpanamary-tena, miaina ao anatin'ny avinavim-panahy, dia aoka isika samy eritreritra. Moa ve ry havana tsy mitovy tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tokoa izany? Rehefa lavo izy ireo dia hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, efa nihinananao ve ny voankazo nandrarako anao? Dia ahoana hoy Adama? Ny vehivavy izay nomenao any ho namako no nanome ahy. Dia hoy indray Andriamanitra tamin'ny Eva, inona no nataonao? Dia fantatsika tsara ny valiteny hoe ny menarana no nanome ahy. Ary dia fijaliana sy fahoriana no niaina zanak'olombelona nanomboka teo satria lavitra n'Andriamanitra. Fa izany ry havana, izany no porofo fa hatrany am-boalohany dia tsy nanaiky ny ho diso mihitsy raha olombelona. Ary izay no tena olana. Ary izao sy anao koa ve tsy efa mbananao toy izay navalin'ny Adama sy Eva izay teo amin'ny fiainantsika? Manamary tena foana. Fa androany dia te hilaza aminao hafa ny olona tsirairay avy dia azon'Andriamanitra hovaina. Ny fiainan'ny olona iray dia azon'Andriamanitra hotahiana. Ny zava-misy eo amin'ny fiainan'olona iray na fianakaviana iray dia azon'Andriamanitra atsombadiana satria afaka manao izany izay tiany tokoa Andriamanitra. Satria tiany loatra ilay asan'ny tanany ary tiany ho vonjena. Eto ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianao. Inavy ry havana izany fahalotona fahotana tian'Andriamanitra navotana antsika izany? Minao fa samy hitanisa ao am-potsika ao isika. Saingy izao tsy ilay fahalemeko no lazaiko tao am-poko ho valin'izay fanontaniana izay fa fahalemen'ny hafa. Ary izay angela efa namarina tena voalaza tery aloha tery. Ary matetika tokoa mantsy rehefa toriana hiala amin'ny olona ny fahalotona dia tsy tena mahafinaritra azy loatra izany. Nefa tsy maintsy apetraka Andriamanitra eo ambavan'ny mpanompony ny fanehoan'ny olona iray dia ny lainga, ny fankalana, fangalarana, valifatsy ny sisa sy ny sisa. Dia rehefa voakitikity asala amin'izay ilay fahalemen'ilay olona dia tsy mety aminy izay ny toriteny satria kitikitika tokoa ilay fahalemena. Misy aza moa sasany dia miteny hoe péché mignon. Azafady nefa ry havana fa rehefa ota dia ota. Ary araka ny voalaza teo, raha vao mikitikitika an'iny péché mignon iny tokoa ny toriteny dia efa tsy azo an'izay ny ainy. Efa manomboka ilangilana izy eo an-dabilio. Moa ve tsy toy ireny olona mandeha mamonjy consultation amin'ny dokotera ireny tokoa? Mizaha, mitsapa ny vatana rehetra ny dokotera. Fa nohony indray rehefa tonga eo amin'ilay manodidina ilay faritra marary, dia iny efa manomboka mihetsiketsika. Tsy mahazo aina ilay olona ka rehefa voatsapa na voakitiky ny dokotera ilay teny tena marary, akifika ao ny tanany.
na atosokao misy ilay dokotera satria nahoana mikitika ilay faritra marary ianao. Dia izay ange isika kristianina rehefa manomboka mikitikidika ny marary atsika ny toriteny ery amin'ny pilipitra, iny isika no miala na ilay mpitory mihitsy no ilantsika avaniny. Fandroany ry havana, ampalan'Andriamanitra atsika fa afaka hovain'Andriamanitra io fiainanao io. Afaka natanteraka ny fanirianao Andriamanitra, ary izay tsy nangatanao aza azon'Andriamanitra homenanao. Fa izao no angatan'Andriamanitra amintsika. Meteza ianao anaka hovonjeko izy amin'ny fahalotonao rehetra. Tsy fahalotona sasatsasany ihany fa ny fahalotonao rehetra. Ary zay nge no mahatonga ny hafatra ny amika toko 2:10 manao hoe mitsangany ka miala fa tsy eto ny fitsarana, satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto, ny fandringanana mafy. Betsaka tokoa mantsy ny olona rehefa mahita na mare izay voalaza ao amin'ny Ezekely io, tonga dia hoe afa ho Andriamanitra diovy Jesosy fa milaza aminao ary avana. Fa tena mifamatotra tanteraka io teny voalaza ao amin'ny Ezekely io, tsy izay voambara ao amin'ny mika. Andriamanitra tokoa mantsy manaiky ny ampiala, amela ny fahotana izay mangejantsika, fa isika kosa misy dingana andrasan'Andriamanitra avy amintsika dia ny hoe manaiky fa maharikoriko antsika ny fahotana ary manaiky ny ala amin'izany isika. Tokana ny baikon'Andriamanitra ry havana, maneke aza miavonavina fa miandry ianao ny tompo hanomeanao fo vaovao. Fa ny fotoana tsy manaiky miala amin'ny fahotana ny olo iray, tsy mbola maharikoriko azy izany ny fahotana. Ary dia midika izany fa tsy ho tafala ao anatin'ny fandringanana izy. Tsy ho tafala fa mbola ho boka ny fahotana hatrany hatrany. Tsaroretona tokoa ry havana ny tantaran'ny Naamana, ilay lehilahy miaramila, lehibe ny miaramila Siriana nefa boka. Ary nanantena fa ametrahany Elisa tanana izy eo amin'ny lohany raha nandeha izaha azy sy ny mpanompony. Tsy izay anefa ny sitrapon'Andriamanitra izay vonona anadio azy, fa nasain'Andriamanitra mahandro impito ao amin'ny rony Jordana i Naamana. Hitantsika amin'izany ry havana, nietsika andrasan'Andriamanitra amin'ny olona iray mba ahafahany amin'ny fahotany. Asa ry havana raha azontsika an-tsaina izany hoe hiboridana ampiseho ny abokana manoloana ireo olona subordonné ho baikony ny fahalemeny Naamana. Ambara eo fahotana hita eo ny fahalemeny ary ariary eo ny abokana ny Naamana. Nefa mibaiko ny Jesosy tsy maintsy mirobaka impito ao anatin'io ny Jordana, impito. Dikan'izany nge ka mianjanja manoloana an'ireo miaramila mihitsy izy miboridana sady ho hita ilay fahalemena. Namana tsy maintsy manetry tena manoloana an'ireo miaramila izay manaradia amin'ny vao hadio, vao afaka amin'ny abokana ary verina toy ny odi-jaza indray ny hoditsy Naamana. Izao sy anao koa ry havana, tsy maintsy mahatsiaro fa maharikoriko atsika ny fahotana, ka tsy maintsy miala eo amin'ny toerana feno faharatsiana soloto io ianao. Ary zay ny ilazako aminao hoe raha mpangalatra anao, mpangaro positra ianao, aza mipetraka eo akaiky ny poketran'olona. Raha mpangala badin'olona ianao, aza mipetraka eo akaiky ny vadin'olona, mialaty eo. Raha mpandainga ianao, aza minamana mpandainga mialaty. Fa tian'Andriamanitra ho vonjena ianao. Ry hava malalo amin'ny tompo, fa raha miziroziry tamin'ny heviny ange Naamana, satria tsaroantsika fa tsy nanaiky Naamana tamin'ny voalohany, fa raha vao miavonavina tsy nanaiky nanao izay hetsika nampanaovan'Andriamanitra izy, mijanona ho boka mandrakizay.
Ary zay ny lazana amintsika hoe mila manaiky miala amin'ny toerana feno loto io mihitsy isika ry havana. Mba ho marina amintsika ilay voalaza n'Andriamanitra ka mba olom-baovao isika hoe ho diovoko ianareo, omeko fo vaovao, omeny fo vaovao ary ny fanainy mihitsy no ataony ao anatitsika dia olom-baovao isika. Ary efa olom-baovao isika dia tsy ory satria ny taom-pivelezanareo izy ho tratra ny taom-piotazam-boaloboka, ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ho tratra ny taom-pamafazana. Dia hihinana ianareo ka ho voky ary andro faizay eo amin'ny taninareo, ary dia tsy voalatsany jentrisa intsony ianareo. Ry havanao, aza manamafonifory fa nio andeha anaiky hiala amin'ny toerana misy antsika feno fahalotona io, handray ilay fitahiana sy fahasoavana ngezabe omeny tompo antsika mba olom-baovao isika, ka hisantatra sady ilay fanjakany lanitra izay omeny antsika amin'ny fotoana voatendriny. Mahereza ry havana fa mbola voniny Jesosy hitantana anao, hampiala anao ary hanadio anao, ka homendrika anao ilay satroboninahitra voatendry ho anao. Amen. Ivavakintsika tompo. Mangaiay izay Jesosy manoloana izany teny maminao izany satria izay tokoa dia mazana mipetraka amin'ny toerana tsy sahazanay, miaina ao anatin'ny fahalotona ary tena makamamy. Raha ny tena marina Jesosy dia zao te hipetraka eo izay nefa tianay ianao mitahy anay, tianay ianao hikarakaranay, nefa zavatra tsy afaka niaraka mihitsy izany. Fa anjaranay no safidy efa napetraka tamin'ny nandritry ny herinandro ity, misafidy fiainana mba ho velona ka higioka ilay fitsakarana menao anay ratsy zay. Tonga indray ny afatra ao ankehitriny, mampiala anay ao anatin'izay loto izay, manana ny fahalotona tsirairay aby mako izay reto. Ianao ny mahafantatra, ianao ny mahalala, ary tsy misy afaka namary tena na dia ray ary. Fa zay ny maha-olombelona anay. Nefa Jesosy aza velanao hialokaloka amin'izay hoe olombelona dia diso dia nataonay ihany no ataonay, fa mba mangataka mitalao hoe ampio zay mba hiala Jesosy. Fa mafy tena mafy ange ny fitazomany Satana anay eto amin'izao tontolo izao hoe mba tsy azahoana ilay fo vaovao, fanahy vaovao ary fahatsarana sy fahadiovana avy aminao. Sotra betsaka anao anefan'izay Jesosy, fa na inona vitanay teo anatrianao ary. Raha namakivaky an'iny herinandro iny izay dia mbola namarinao foana fa izay mikitika anay dia mikitika ny anak'Andriamasonay. Efa miangavy mitalao hoe aza velanao iantehatra amin'izany ihany koa zay, fa tena hitady ny tavanao amin'ny fomba rehetra, ka na inona herin'ny Satana tsy hanakana anay hitady anao hikatsaka anao. Izay isaorana ianao feno fa mbola menao fahafahana izay hiainao an'izany ao anatin'ny fahasalamana. Mametraka ny fiainan'ireto zanakao ary Jesosy, ampanomponao izay notinindrinao hitondram-bavaka ny tsirairay. Tsy aro voatonina ny anarana Jesosy fa ianao ny efa mahafantatra, ka rehefa namebaika ao anay hoe mifampivavah ianareo dia ho sitrana. Dia izany indrindra nanonako anao, hijerevanao ny tsirairay aby, hanamarinanao ny teninao fa ho tahinao izy raha mivoaka, ho tahinao izy raha miditra, ho tahinao ny fiainany ray matory, hanamarinanao azy fa hiaro azy ianao amin'ny lalana rehetra zay aleha. Jereo ny fiainam-panahy tsirairay aby, jereo ny fiainam-pitiavany tsirairay aby, jereo ny asa fivelomany tsirairay aby, jereo ny fianarany tsirairay aby. Aza velanao ho diso anjara satria zanaka ho asan'ny tananao.
totazako eto za Jesosy fa ialola alana ny tsirairay ianao. Andravina amin'ny fotoana zay manoloana anazy ianao. Anapatapaka androtsy ary anokatra ny varavarana varahana. Ka zay varavarana nosokafanao hitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'ny tsirairay. Tsisy akatona n'izany satria ianao mihitsy nanteny hoe ray asa iza no asakana anahy. Nefa terizo ambany fahasoavanao ny tsirairay fa tsy hanota intsony. Meo anazy ary Jesosy. Tononanao azy ary nitsodranomasina zay efa nomaninao anazy androany ka hitenenanao. Hita ianao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny amin'ny tsirairay aby ianao. Mandehana amin'izao herinao zao. Fa efa nirakofa ny fanahiko ianao. Ary efa nifoko sy ny nofoko no ao anatinao. Very any farimy rehetra avo sy rehetra mikasa anapotika anao satria asan'ny tanako ianao ho raisiko adidy mandrakizay. Atolotra ianao dera sy ny atsara voninahitra Jesosy. Famindrapo sy fitahiana kosa entinay hiderana anao zay omenao anay isanandro. Sotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen.